tenin'andriamanitra solika vitaiza. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza. Faly miarabanareo havana izay miaino sy manaraka ity fandarana ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza ity eto amin'ny radio teny fiainana. Ny fandrinay dia mba hahatonga fitahina sy fampandrosoana ny finoantsika ny fiainona ity fandarana ity no ny fahasoavan'Andriamanitra tompontsika. Andriamanitra no tompo, Andriamanitra ny tompo. Izany no lohahevi-dehibe izay omena antsika mandritra ity herinandro lasa vaovao ity ary dia matoky sy mangataka ny fitarian'ny fanahy masina isika riavana. Mba homba antsika mandrakariva handraisantsika ny votoatiny ny hafatra izay ampitain'ny tompo amintsika. Inona no hevitra ankapobe entiny hoe Andriamanitra no tompo. Raha ny sofina mandray izany dia ampoizina fa tsy dia tokony nisy ny ady hevitra ny amin'ny mahatompo an'Andriamanitra satria izany indrindra no maha-Andriamanitra azy, fa izy no nahary sy nampisy izao rehetra izao, ary izany dia tamin'ny alalan'ny teniny, araka ny voasoratra hoe amin'ny anaran'ny tompo, tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy nisy naharina izao zavatra ary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Razantsara Jaona toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7. Ary dia ny tompo no nametra ny lalàna momba izao rehetra izao, na ny endriny, na ny karazany, na ny habeny, na ny lanjany, na ny lokony, na ny heriny, na ny tsirony, na ny faharetany. Ary dia mahavariana indrindra ny halala ny fiasan'Andriamanitra fa lehibe amin'ny fisainana izy ary mahatalanjona amin'ny atao araka ny Jeremia 2:7-7. Fa na dia eo aza ny hamaroan'ny zavatra vitany dia tsy misy mitovy izy ireny, ary na dia mety hisy fitovizana ihany aza indraindray dia tsy misy kosa ny sahala. Dia toy ny mahasamihafa ny endriky ny olombelona na dia maro toy inona dia samy manana an'izay maha izy azy. Ahoana ny filazan'ny mpanao salamo azy? Endre ny hamaroany ny asanao Jehova fa endrena no nanaovanao azy rehetra, henika ny zavatra nataonao ny tandy na ny harenao ny tandy. Indro ny ranomasina sady lehibe no malalaka andy no misy zavatra mihetsiketsiky tsy tambo isaina dia zava-miaina na kely na lehibe. Salamo 4:7 zany, 4:7 sy 5:20. Raha kapoka ny mahatompo an'Andriamanitra, izany dia milaza ny amin'ny fahefany, ny fahalebiazany, ny heriny, ny fanapahany, izay ambony ny fahefana rehetra, ambony ny fahalebiazana rehetra, ambony ny hery sy ny fanapahana rehetra. Dia araka ny filazan'ny Jaona apôstôly izany manao hoe izay avy any ambony izy dia ambony izy rehetra, izay avy any an-danitra dia ambony izy rehetra. Jaona 1:7. Araka izany ny mampiavaka ny tompo indrindra dia izy tsy hay refesina indrindra amin'ny fitiavany. Fa ny hataka ambavaka nataon'ny Paoly apôstôly ho an'ny Romina tao Efesosy dia ny hahafantarany tsara ny halehiben'ny Kristy, dia ny sakany sy ny lavany, ny avony sy halavany,
ary ny hahalalan'ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana hoy izy mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Efesiana 3 izany 7:20. Miaraka amin'izany dia ny faharetan'Andriamanitra izay tsy misy fetra mandrakizay. Fa hoy izy tamin'ny Mosesy fezay raha nanambarany maizy azy, anambarany Mosesy momba azy amin'ny zanak'Israely manao hoe lazao hoe izaho izay izy hatrizay ary ho mandrakizay. Exodosy 3:4 izany. Inona rehefa izany ny antony mahasahirana ny olona? Satria misy ny sahiran-tsaina ny mahatompo ny tompo, ary indrindra ny mahatompo tokana n'Andriamanitra. Teo anivon'ny tantaran'ny zanak'olombelona ary mandraka ankehitriny aza dia hita fa misy ny nanandrana ny anohintohina ny mahatompo an'Andriamanitra, na dia fantatra loatra aza fa toy ny atody miady amam-bato ihany izany. Izany dia vokatry ny fiantsiana ataon'ny olona sasany mba hitovy sata amin'Andriamanitra izy, na koa noho izy te hanohitra azy mihitsy aza. Raha isika nazavan'izany ny teny Joana Apôstôly manao hoe izay avy any ambony hoy izy, dia ambony izy rehetra ary izay avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany, ka ny momba ny ety an-tany ihany no lazainy. Jana 3:1-3. Ho amin'izany ny tany dia manohitra ny lanitra, na ny avy aty ambany manohitra ny avy any ambony. Azo andikan'izany ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana manao hoe fa ny nofo izy manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy azonareo manao izay zavatra tianareo dia ny sitraponareo izany. Galatiana 5:17. Raha ny soratra masina nozohina dia azo tondrona ireto trangan-javatra sy vanim-potoana manaraka ireto izay nanamarika ny tantara. Teo ny nandavany Damaseva ny tenin'ny tompo tao Edena, fantatritsika loatra izany, ary niteraka fahavoazana lehibe, dia ny fisarahana sy ny fiafenana tsy fanehitra amin'ny tavan'Andriamanitra. Ny nafahany voninahitra izy ireo raha teo araka ny Genesis 1. Teo ny ezaka izay nentin'ny zanak'olombelona hananganana ny tilikambo tao Babela mba hanaka-danitra araka ny Genesis 2:1-9. Ary teo indrindra ny fanamboaran'Andriamanikafa Iankofana dia ilay omby lahy-kely volamena tao Oreba raha Mosesy niakatra hakany didi 10, araka ny Exodosy 2:1-4. Ny feny izany rehetra izany dia nasehon'Andriamanitra mba azy ny fandidiana, izy no tompon'ny teny farany, dia nanariny maditra, narodany tilikambo, montsany ny sampy volamena. Ahoana ary inona no azo atao mba ahazoana famonjena? Raha ny maolona fotsiny dia fantatritsika loatra ry havana fa sarotra ary tsy haikory ny saintsaina ny havonjen'ny olona amin'ny herin'ny tena samy rery. Ary dia tsaroana itindrina ny tenin'ny Paoly Apôstôly manao hoe indrisy olo mahantraho, iza no hanafaka ahy amin'ity tena ny fahafatesana ity. Araka ny Epistily ho Romanina 7:4. Fa raha ny marina ny mpanota dia mendrika ny hovonoana ho faty, fa fahafatesana no tambony ota raha teo, araka ny Romanina 1:17 tapany voalohany. Nefa amin'izany indrindra no nanehoan'Andriamanitra ny fahagagan'ny fahasoavany. Tsy in'izany fanofamindram-po izay tsy tiany averin'ny mpanota na hahafaty azy, koa dia teo amin'izay ny abiazany ota ny soratra masina no ny oharany fahasoavan'Andriamanitra be lavitra. Romanina 5:20 zany dia izy tompo izay nanao fanavotana maimaim-poana ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, zanak'ondry latsa-drà, mba ho famelana ny helontsika sy ho fanamasinana ny fiainantsika ka hahatonga antsika ankasitrana indray eo imason'Andriamanitra. Ary noho izany dia tsy misy fanameloina ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, hoy Paoly araka ny ao amin'ny Romanina 5:1 zany.
fa ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra no fanamarinana izay omen'Andriamanitra izay rehetra mino ny anarany. Ary tanteraka izany ho an'izay rehetra mahatsiaro mibebaka ny amin'ny fahadsony ary miantoraka amin'ny tompo. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Pestily voalohany soratan'i Jaona amin'ny toko voalohany andininy 7 Ary dia izany no mitarika antsika riavako hibanjina ny zana-doha hevitra voatendry ho amin'ity andro alatsinainy 2 Novambra ity, manao hoe Andriamanitra tompo tokana. Andriamanitra tompo tokana dia araka ny teny manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, izaho no voalohany hoy izy ary izaho no farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Araka ny Isaia 4:7 eny izaho izy no Jehova, na izaho no tompo, fa tsy misy hafa, tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Isaia 5:5 dia nomeny tompo tokoa izany fanambarana lehibe izany ho antsika mba tsy hadiso hevitra antsika olombelona hiondrika siankoka amin'izay tsy Andriamanitra, ka havoa antsika sy hahavery antsika izany. Fa ho indrindra ny fanambarana soratra masina tamin'ny alalana ny Petera apôstôly, izay tsy voasaka amin'ireo jiosy nanao fitsarana natao hoe sinediona niezaka nampangina azy. Hoy Petera amin'ny anaran'ny tompo, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomenan'ny olona izay hazo antsika famonjena. Boky ny asan'ny apôstôly amin'ny toko 4:2. Eny, tsy misy anarana hafa izay nomen'Andriamanitra azo antsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta ihany. Izy no vato voafidin'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe, ity no vato izay nolavinareo mpanao trano nefa tonga fehizoro. Asan'ny apôstôly toko 4:1. Ary dia vao maika anterina izany ho an'izay rehetra ny fidiny mba tsy herikerika na hirosaina foana na hiemotra, fa atoky ary atoky tsara ny tompo dia tompo tokana izay efa niantso sy nifidy azy, ary niteny taminy manao hoe koako ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitra ihany no Andriamanitra. Deutéronome 7:7 zany. Izany hevi-dehibe sady fototra izany ho amin'ny fonotsika ho famonjena. Izany no anterin'ireo vaky teny roa izay tondron'ny ny perikiopa, dia ny voalohany Mateo 4:7 ka hatramin'ny 4:20. Votoatiny ny mino dia olon'ny lanitra fa tsy olon'ny tany, ka miariarena ao amin'Andriamanitra sy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Izay no ametrahany ny fony sy ny fanantenany. Araka ny teny Jesosy manao hoe fa izay toerany harenao dia ho any koa ny fonao. Mateo 5:1. Ary amin'izany dia taominy izy, ampahereziny izy, hiazona ny safidiny sy ny fanapahan-keviny ho an'ny tompo amin'ny fomba hentitra sy matotra. Fa hoy Jesosy, tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiany, ny anankiray ho mbany ary ny anankiray ho amavoiny. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona na ny arena hianareo izy. Teny fampitandremana indrindra ry havana ny amin'ny fitiavam-bola, izay fototry ny ratsy rehetra hoy ny soratra masina, ary antony mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fitsarany. Araka ny Timothée 2:4 fa ny fitiavam-bola mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra dia fanompotsampy izay fady indrindra, hoy Petera apôstôly. Ny vaky teny faharoa ny Deutéronome 7:7-8. Teny milaza fa Andriamanitra izay fananao fanekena amin'ny olony
izay nantsonitry ny raisoman'ny tenany dia Andriamanitra marina sy mahatoky ka tsy mivadika amin'ny fanekeny ary mitahiry famotrampo izay ahatonga fitahiana ho an'izay tia azy izy sy ho an'ny taranany arivo mandimby. Fa masina indrindra koa izy ka tsy mitaredretra hanao famaliana izay rehetra mandrafy azy dia izay miantsy azy foana amin'ny fanindraindrahana ny sampy tsy miteny sy ny Andriamanitsy izy ary ny fomba ratsy fanao ka miteny manao hoe Andriamanitra ngahita izany ankory. Hoy ny tenin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy azo vazovaziana fa izay afafin'ny olona no ojinjany. Galatiana 5:7. Ko mamo azy ary havana ny vomiendrika ny fibebahana hahatonga fiainana ary fiainana mandrakizay avy amin'Andriamanitra tompotokana ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanaka ho voninahitry ny ray hatramin'izao mandrakizay. Amen. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaizana. Fandaharana atolotry ny radio teny fiainana miaraka amin'ny fikambanana hira sy filazantsara. Fitarian-kevitra ho amin'ny fandiniana ny soratra masina isan'andro. Fa tsy menatra ny filazantsara ao fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Ny tenin'Andriamanitra solika fitaiza.